Sarabeda Coriame, Sarabeda Coriame. Ohatrany ahoana kay fomba fahitanao le coronavirus eto Madagasikara? Salama tompoko, tahina ny anarako izay mipetraka aty amin'ny avoloha am'bojanaka ty. Fahitako an'le coronavirus dia tena mianaka tokoa ary mipahitaka heran'osy le izy ary mila mitandrina sy manaraka ny toromarika sy mihaino mpitondry tsika. Misy afatra manokana ve tianao ampitainany amin'ny mpitondra ny président? Ny afatra tiako mba hoampitaina dia mba hijerenanay ohatranay majinika ohatranay moa zany hoe chauffeur dia tsy afaka mivoaka, chauffeur tôbila tsotra ireny fa tsy camion fa tsotra tsy afaka mivoaka no ny tena te hiasa. Tompoko, ohatrany ahoana kay fomba fahitanao an'le coronavirus eto Madagasikara? Salama aloha zany, ny fomba fahitako an'le izy zany zao hatreto dia izy moa fa hoe arety mandosy zay nefa ny eo amin'le resaka tsy fivoahana hatrany zao no tena manahirana satria ny asa ny hohaninao androany dia tavinao androany. Dia misy afatra manokana tianao omena ny président ve? Le raha farafaharazany zao na mba ohatra le tsenamora mba atao isaky mifoky tany ohatran'ny aty aminay zao ohatran'ny isaky ohatran'ny commune rery ihany any Ambohijanaka ihany.